daty initialement prévu anaovana ny lalao izy amantsika amin'ny Centrafrique dia ny 20 Octobre ny lalao mandroso amin'ny Centrafrique ny lalao miverina eto Madagasikara ny 21 volana Octobre. Zava-misy anefa araka ny efa fantatsika tamin'ny asabotsy fahaenina amby roapolo ny volana septambra teo dia nisy ny tranga izay mampalahelo korontana izay niafara tamin'ny fahafatesan'olona maro tany Bangui renivohitry Centrafrique ka ny alahady fahafito amby roapolo ny volana septambra zany dia nampafantatra ny FIFA ny sika malagasy ny FMF zany ny aiaitsika amin'ny lalaovana any Centrafrique eo amin'ny lafiny fandriampahalemana dia namaly ny FIFA ny alatsinainy fahavalo amby roapolo ny volana septambra araky ny courrier efa nalefaka taminareo namana mpanagazety moa zany namaly izy ireo fa hosarotra ny fandraisana ny lalao mandroso any Centrafrique ary nametraka mihitsy moa zany zareo hoe tsy ho lalaovinany ny lalao mandroso. Ny commission d'organisation ny coupe du monde moa zany no namaly tamin'ny fotoana io izay misy any Andriamatoa Platini, Andriamatoa Isaiato dia nametraka proposition izy zany ho an'ny FCF na Fédération Centrafricaine amin'ny eo amin'ny lafiny baolina kitra mandritra ny 20 ora nanomboka tamin'ny alatsinainy dia nametraka izy hoe na ny lalao atao ivelan'ny Centrafrique toerana akaiky zany hoe pays neutre na atao aty Madagasikara izay efa andray ny lalao miverina. Ny faha-7 amby roapolo ny volana septambra izany hoe afakomaly no namaly ny FIFA zany ny Fédération Centrafricaine nanaiky ny lalao mandroso eto Madagasikara dia nanome sosokevitra ry zareo hoe tsy ho tratrany ny fahavalo ny volana Oktobra noho ny raharaha misy any amin'ny zareo any hosahirana zareo ny hamonjy ny lalao mandroso ny 20 Oktobra eto Madagasikara ka nangataka izy hoe mba ataony faha-1 amby folo ny lalao mandroso eto Madagasikara ary ny faha-3 amby folo ny lalao miverina eto Madagasikara ihany. Taorian'izay dia namaly ny FIFA sady nangataka taty Madagasikara zany ny hanimorana ny lalao nefa kosa tsy maintsy hoekena ny fepetra zany izay mipetraka dia ny hoe tsy maintsy misy andro anankiroa ataontsika hoe andro repos zany tsy lalaovana mihitsy dia ny tsara marina moa zany ao ihany koa hoe tsy maintsy ekena tsy maintsy atao anatin'ny fotoana ny daty FIFA zany hoe ao ny elanelan'ny 9 sy 13 amby folo ny volana Oktobra ny lalao ka taorian'izany zany dia nangataka ny FIFA hoe ho atao 3 amby folo ny lalao miverina ary atao 10 ny lalao mandroso noho izay hoe mila respectena zany le hoe andro anankiroa tsy maintsy makaina dia izay zany no fangatahan'ny FIFA farany zany 3 amby folo ny lalao miverina eto Madagasikara 10 Oktobra ny lalao mandroso eto Madagasikara ihany.